hetsika fotsy hanehonevan'ny olom-pirenena. Asa fanaovana gazety tetika asa roa atoanan'ny UNESCO. Zanak'antehiroka ny manam-pahaizana no mamadika ny lalàna. Tompoko lasy tompoko vavy afaly tafahoana aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny zoma faharoa amby roapolo ny volana septambra taona 2024 izao miarabanao ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Vonina ny andray andraikitra amin'ny fahamahana ny krizy eto Madagasikara ny firaisamonim-pirenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity taorian'ny fihaonany tamin'ny vondron'ireo kandida manohitra ny fanitsakitsahan-dalàna sy ny firotsahan'ny kandida frantsay te-hiverina hitondra indray any Madagasikara. Ito ihany koa ny fankakevitra ataon'ny firaisamonim-pirenena amin'ireo mpikarakara mivantana na ankolaka ny fifidianana. Asin'Andriamalala sy Tahirinena. Nahatra ora roa sasany ny fihaonan'ny firaisamonim-pirenena sy ny vondron'ny kandida ho filoham-pirenena tetsy Ankerana. Tsy mbola nisy nipika ihany koa ny dinika taorian'ny fiandrasana adiny roa na dia efa niezaky ny sikotra sy nanontany ny hevitr'ireo kandida aza ny mpanao gazety taorian'ny fihaonana. Ny firaisamonim-pirenena kosa nanambara taorian'izay fa vonina izy ireo ny andray andraikitra amin'ny ankolafika rehetra misy eto Madagasikara. Andeha ataoko hoe ny zavatra isan'ny feikevitra zany dia isan'ny mandrisika ary manaika ireo vovolana kandida raika amin'ny folo ireo ny andraisa firaisamonim-pirenena malagasy andraikitra amin'izay miaraka amin'izay mpiatseritra hafa zany vonona ny hanamora n'izay fitadiavam-bahaolana iraisan'izay. Mbola fifampiresana ihany aloha hatreto no tena ifantohan'ny firaisamonim-pirenena. Tsy misy fironana arainy fa ny fitadiavam-bahaolana no tena imasony. Fantatra fa mbola iona amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ihany koa izy ireo. Tsy tena afaka miteny amintsika hoe mirona makaiza satria izay mihitsy ny antony taritana fampiresahana. Izay mihitsy ny taritana fampiresahana tsy izay aty zany manana vahaolana irery satria mpanamora ny tena ataonay ao anatin'ilay izy ary mandrindra n'ilay fitadiavam-bahaolana miaraka. Raha tsy vita mihitsy zay ny sehatra zay i fitadiavam-bahaolana miaraka izay tsy afaka miteny antsika izay zany hoe izotra makaiza ity na izotra makaiza. Nivoaka ny hevitra ny fivoriana kosa ny kandida Cédricson Daniela izay tsy hita matetika miaraka amin'ireo vondron'ny kandida laza fa ho diso fivoriana ny tena ny androany. Diso fivoriana zany angamba tena fiverako azy satria ohatran'ny malima zao zay tsy voantsy tamin'ny ACC dia filazanareo azy nareo milaza zany hoe tsy tonga ny candidat numéro 13 la Veranirina non tsy nahazo fanasana zay nantsona ACC zay hatramin'ny maly nateny fa inona no miseho dia manomboka mazava moa le zavatra tiako zany lisansi d'amfandrona zao hoe tiako zany zay nanenjika an'ity zavatra ity satria niverina ohatry ny maly finalement ke tsy ohatry ny maly izy fa tena nidrysareo no nangataka kiana karany fiarahamonim-pirenena zany dia ohatry n'izay natao hoe diso fivoriana zany zay tena marina. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy teo anatrehany mpanao gazety ihany koa ity kandida ity fa tsy naman'ireo vondron'ny kandida misy 12. Tsy anaty vava hoe halako ny vondron'ny kandida fa tsy ao anatin'izany zay satria hafan'ny démarche-nay. Raha ny fantatra dia ampahafantarina amin'ny malagasy tsy ela ny votoatin'ireo fihaona ny vondron'ireo kandida tamin'ireo hery velona rehetra teto amin'ny firenena. Sengam-bolo iray sisa no mitazona antsika tsy ho any amin'ny krizy vaovao indray raha ny zava-misy no jerena. Vokatry ny fitanilany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny seny izay rafitra hikarakara mivantana ny fifidianana ho avy eto Madagasikara no anton'izany. Tsy mbola tara nefa raha izao vao iroso hanatsara sy kitika ireo mpikambana ao anatin'ny ACC sy ny seny isika ho ny mpamakafaka politika iray tafaresaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy Tahirinena. Miroso kelikely makany amin'ny korotana isika eto Madagasikara raha ny zava-misy eto amin'ny firenena jerena. Fositra amin'izany ny kajo maloto ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no fanitsakitsahana ny lalàna velona tamin'ny alalan'ireo didy sy fanapahana isan-karazany navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay miteraka savorovoro eo ihany koa ny fikirakirana ny zotram-pifidianana tsy mandeha amin'ny laoniny ataon'ny seny. Tsy azo inona ny tsy fitanilany ireo mpikambana eo anivon'ireo androm-panjakana ireo amin'ny fikirakirana ny valim-pifidianana satria olona mahatoky ary notendren'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny ankamaroan'ireo mpikambana mandrafitra ny HCC sy ny seny ankehitriny. Ho an'ny mpamakafaka politika
Marimaritra iraisana amin'ny ananganana ny senisy ny HCC vaovao no isoroka ikorotana efa manangasanga io satria efa hita mibaribary ny fitalan'ny HCC sy ny seni. Marimaritra iraisana nge dia izay ataoko hoe ifanarahana araka ny lalàna mipetraka foana ny ataoko hoe taty amin'ny ankolafo mpanohatra ny teny hoe andao adinihana io code électoral io ohatra. Alao jerena ny mba tsy ampitanila ireo androm-panjakana satria ny androm-panjakana nge no antony fampiarana ny tan-dalàna izy no mampiatra ny tan-dalàna ka raha izy dia efa mitanila sady ary nefa ny olona rehetra dia mahita amin'ny fanapahan-keviny amin'ny masotry miangatra fa ohatry mitanila makany amin'ny kandidara dia tsy hitondra filaminana zany ka zany hoe alao tsy ataotry mitanila ny amin'ny androm-panjakana karakara fifidiana dia nyseny zany ary asiana lalàna ifanarana rovina zay vao izy tena andraindraikitra amin'izany hoe andao ary lalàna ifanarana ohatry ny zay eo dia miodikodina foana izay ny teneniko hoe tandindondoja le firenena. Raha ny fitaovan-tanindrazana sy ny taranaka faramandimby no imasony rehetra tsy mbola tara velively ny irisoana amin'ny fitadiavam-baolana maharitra ho an'ny firenena ho hatrany ity mpamakafaka politika ity. Hoe isorohana ny zay savorivory zay isorohana ny toko hoe mety fiandreran'ny firenena teneniko toy any amin'izany kizy zany tsy maninona mihitsy na maka fotoana zany le tombotsoa ambonin'ny firenena satria tamin'izay nge efa ela nge nytenenana zany fa nizingiziny ka raha zao raha zay vao tapa-kevitra hoe resy lahatra ihany rehetra indrindra fa ny amin'ny fitondrana inona moa maharatsy an'izany mba ialana amin'izany zavatra loza amin'ny tatao zany. Ny zava-misy ankehitriny hitsakitsahany mpitondra arak'izay tiavany azy ny lalàna velona mba hiarovana mafy ny tombotsoa ny olo-tokana efa hita fa vazaha namery ny zom-pirenena maha-malagasy azy kanefa mbola nekeny HCC ny firotsaha kovidiny. Vao hitsakitsaka ny marina hovain'ireo manampahaizana ny lalàna ary manjaka ny ratsy eto amintsika. Ireo rafitinina ny votoaton'ny fanambarana nataon'ny tiraky anterokandroany amila verina amin'ny asin'ny firenena hoy itisy vondrona itisy zero mainomenjanary sy andry rakoto malala. Mirona tanteraka any amin'ny tsy fanajana so atoavina mamalagasy ny firenentsika ankehitriny hoy ny fikambanan'ireo zanaka antehiroka androany tsy voaja ny fahamarinana sy ny lalàna manan-kery manjaka ny fanjakany baro izay mitondra ny firenena mankany amin'ny fandravana ny fihavanana maha-malagasy mila miverina andoharany firenentsika hoy ny fanambarana. Miantso ny voaka malagasy mba handala ny fihavanana ny firaisakina ary indrindra ny fahamarinana manainga ireo tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratonga mahefa mba anaja ny zo fototra sy ny lalàna manan-kery mba hiadana ny ambany lanitra firenena manana ny maha izy azy i Madagasikara ka izany no tokony hitandrovana sy hiarovana ny fiandrianany sy ny zo amakasiny mba tsy voahosihosy ary tsy ho viravirainy ny vahiny. Manana ny lalàna mifehy azy ny firenentsika ary manana ny fiandrianany ka tokony ho hajaindrehetra izany tsy misy tokony ho ambony lalàna eto amin'ny firenena ho hatrany izy ireo. Le satam-pirenena ohatra hoe tyle hoe fototry ny république ny lalam-pandrenana ataony ohatra ny kopy sy soratiny nahitsy dia ny manam-pahaizana ny manodikodina azy arak'izay mahafinaritra azy satria izy mahazo tombotsoa manokana ho anazy nefa rehefa reny ny voaja io lalàna fototra io lalàna tsy ohatrany hoe misy diso dia misy andiny ireny mboamboarina fa tokony dia ampiarina tsy zany ohatrany eto amintsika fa hodikodile manam-pahaizana dia manjary mandeha any amin'ny tombotsoany dia manjary tsy mipetraka ny lalàna tena iainana zay no mahavoatsika ato Madagasikara dia manjary ny harem-pirenena tantely afa-drakotra mitalo ray ny manjaka amin'izao fotoana izao vokatsy ho fanajana an'io. Tany manan-kasy ny Madagasikara ka tsy azo anaovan-dratsy ho hatrany ny fanazavan'izy ireo. Io lalam-baovao hitanareo zao raha mandinika ninareo mahafaty olona foana io matoy nafaty olona ny tany nalaina natotorana an'io tery amin'ilay lazana hoe fasapony io tenibohatra io ary nisy camion zao ezaky ny anala tany teo tsy nety tafalatsaka io nisokirina tampely teo tsy tafalatsaka fa naverina tany eo latsaka ho azy ary io zany nisy fomba tsy vita raha natateraka fomba lazaina zao ny antsika fe manompo sampy tsy manompo sampy io fa ny anariny fisaorana raha misy nanome zavatra mahasoa satria ny fitorana mieritreritra azy zao io fa tsy asiana fomba zany
dispenefa zay zavatra fa alohantsika manaja ny razambentsika te ohatr'izay koa ny fitondrana hitondrana amin'ny firenena atsaina ihany koa ny rehetrarehetra de madio be ny lalako tiavana no mafisy ny ireto zanaka antehiroka ireto andrany fa very asina ny malagasy ankehitriny ankoatra ny fandrikana fady dia betsaka no zary manao tsinotsinona lalana amin'ny feny ny fiarahamonina avy any ambony ohatra ratsy miseho io ho iantrany nambaran'izy ireo tsy nojana ho fanambarana fotsiny izao antso izao fa isy ny jingana tsy maintsy atao mba amerenana ny hasin'ny firenena efa misy raha teo ny fionana zay nataon'izy ireo teo amin'ny solontenan'ireo foko 4 izay misy eto Madagasikara. Raha mbola frantsay sy toetsaina misolelaka amin'ny mena sofina no hitondra ity firenena ity dia tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara. Fijoroana amin'ny mahamalagasy no velorano nataon'ireo MDRM manitaky ny fahafana tamin'ireo amena sofina fa tsy fitanisana zava-poana ho ny printsipe Zanozano Louis de Gonzague Rakotomalala. Azero Mainmenjanary sy Andry Rakotomalala tany. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny printsipe Zanozano Louis de Gonzague Rakotomalala manoloana ny fanosihosena ny tolona izay nataon'ireo razambe malagasy ho an'ny fahafahany Madagasikara. Isan'izany ny tolona nataony MDRM isan'ny namolavola azy raha ny fanazavany. Tsy afaka niaraka amin'ny frantsay velively Madagasikara hoy izy satria firenena samy manana ny satataniny ireo. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fametrana ny fiandrianam-pirenena io satatany io ary fanajana ny tanyrazana ho iatrany ny fanazavany. Masina angety tanty tandrimo tsara ary manana ny satany Madagasikara tandrimo tsara ary io zavatra io no adino tsy tafita tamin'ny taranaka amin'izao fotoana izao satria Madagasikara dia manana ny satataniny zay tsy kambanantsika amin'ny Frantsa. Madagasikara satatanina alakosy, Frantsa satatanina alasaty, tsy afaka hiaraka mihitsika ninino ary fantany. Ary zay no natonga ireo ray aman-dreny efa nilo lalana antsika ireo hoe nanazava amin'ilay fahendrena malagasy. Io nge fahendrena malagasy nge tsy maintsy ampitainy ao anatin'ny ankonany, ao anatin'ny ankonana. Dia natsarainy izy io. Natsaraina hoe ny tsara ny razantsika mbola misy 120 zay vao navozo ny père Adolphe zao hoe ny sotoavina malagasy. Zay zavatra zany tsy tafita tanty amin'ilay taranaka ary io satam-pirenena malagasy io nanam-pitenany MDRM. Tsy tafita ny fanilo miampita raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Velorano tena izy no napetraka ireo MDRM ny tolona ho an'ny fahafahany Madagasikara tamin'izany fotoana hoy ny nambarany. Misy velorano ny MDRM zay tokony fantatry ny malagasy ary tokony toizany inona avy zany malagasy aho terako malagasy velona malagasy ary fato malagasy Madagasikara anjara tany naterahako dia teraka ho an'ny Madagasikara velona ho an'ny Madagasikara iasa ho an'ny Madagasikara ary fato Madagasikara ny tandrasako zay ny velorano tompoko. Satatanina alakosy Madagasikara tsy afaka araka amin'ny frantsay noviana niza manapahaizana eo tsy mandeha. Miantso ireo manampahaizana rehetra araka izany ny printsy Louis de Gonzague Rakotomalala mba amerina ny velorano nataon'ireo MDRM mba azahoana mametraka ny tena fiandrianam-pirenena eto Madagasikara. Nivoaka tamin'ny fahanginan'ny olom-pirenena androany izy manoloana ny fahoriana iainan'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Noho ny tahotra sy ireo endrika ara-matahora miseho eto amin'ny firenena dia hiteny ampiseho firaisan-kina amin'ny alalan'ny hetsika fotsiny olom-pirenena. Hetsika seho amin'ny alalan'ny fampiasana loko fotsy amina toerana rehetra. Ny 5 hatramin'ny 7 oktobra izao hanoviana vinaina nanaovana ny hetsika raha ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy nataon'ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Andomiaratina sy Mathieu Prince. Maro amin'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao no tsy mandray anjara fa mangina manoloana ny raharam-pirenena na ireo antsoina hoe majorité silencieuse. Tsy mitaza-potsiny anefa izy ireo fa manaraka akaiky ny zava-misy eto amin'ny firenena. Maro no tofoka sy leo amin'ny zava-misy, tsy faly ary tsy afa-po amin'ny mpitondra. Tsy afaka maneho hevitra anefa noho ny tahotra famoretana natondrom-olotra samihafa. Mila mifoha amin'ny toromaso ny rehetra ka aneho hevitra amin'ny lalan'ny hetsika fotsy. Hetsika seho amin'ny lalan'ny fampiasana loko fotsy amin'ny toerana rehetra satria mila miverina fotsy Madagasikara. Manentana ny olona mba ho sa tsika akory le hetsika zany tsy hetsika mihitsy hoe misy etraketraka sa tsy fantatry hoe fanakorontanana tsia fa hetsika fotsiny hoe manao fotsy mijika fa manambara zany fa tsy milamina ny Madagasikara. Mila madio tsika, mila fotsifotsy Madagasikara, mila tandalana tsika, fanajana andalana, mila manana fividianana satria zay moa zany nresaka androany dia tokony ho tena fotsy mangarahara madio tsisy malomaloka zany mila itsika zay ny dikan'ilay hoe hetsika fotsy zany. Fananana ny mpitondra fanjakana isy ireo mieritreritra hitondra fanjakana fa nehoana firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy ity hetsika ity.
karazana fanairana ho an'ny ireo zay mitondra antsika fitondrana ny manam-pahefana rehetra hoe tsy faly izay vahoaka malagasy amin'ny zavatra miseho. Io koa le fanaovana fotsifotsy koa karazana satria ny tena mety hoe olan'ny olona hoe sao de zarery ny etsiketsiketo zarery no raisiny eto sy ny sisa fa fampisehoana firaisankina zany le izy rehefa samy manao fotsy daholo de tonga saina hoe tsy zarery ke zany no mieritreritra hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity, tsy hoe majorité silencieuse de hoe mangina fotsiny fa misy to manana ny heviny izy de indraindray izy mila maneho ny heviny izy fa tsy hoe voatery hoe pepona foany andraso ny fifidiana na andraso ny 10 taona sy ny sisa fa misy fotoana izy rehefa mitady hipoaka amin'ny volany rehefa feno ny kapoaka de misy fomba fanehoany kevitra rehefa tsy afaka maneho ny heviny izy de misy fomba tsotra milamina. Vinavinaina ho tontosaina ny fahadimy hatramin'ny fahafito ny volana oktobra ho avy izao ity hetsika fotsy izay ho karakarainy ny olom-pirenena ity manoloana ny endrika tsy fanarandalana sy ny zava-manjo ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ampilaminana ny hetsika amin'ny toerana maro ary samy hanao akanjo fotsy avokoa ny rehetra ho fanehoana fa miaina ao anaty fasahirana na ny vahoaka ankehitriny. Tsy manakana ny rehetra tsy hanohy ny fiainana andavanandro raha teo izany. Fa tsy misy mandeha amin'ny laoniny izay raha dika tsotsotra ny lohatenin'ny gazety boky politika nivoaka nanomboka androany anatsikafony FES tao anatin'ny gazety boky politika andian'ny faharoa amin'ny telopolo ny mikasika ny raharaham-pirenena ankehitriny. Voaresaka tao anatin'izany ny tontolom-pifidianana, ny trangam-piarahamonina, ny kolotsaina, ny toe-karena sy ny maro hafa. Manaitra ny sain'ny olom-pirenena ihany koa ity gazety boky ity manoloana ny toe-java-misy mba andray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Mafana ny toetra raharaham-pirenena ankehitriny indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Tsy azo dia tsy hita ireo tsy fanarandalana maro miseho amin'ny fikarakarana izany ka mampiaka-peo ny maro anisa. Kion-dalana ho an'ny malagasy ity taona ity, tsy tokony ho voarabiraby ny vola sy fanomezana fa ahianapa-kevitra hifidy izay olona mendrika mananaviana azo hitanterahany. Aza mity zany ny safidy, aza mity ny vato, mety hoe ny fifaliana kely mandalo ndray ataontsika hoe ray volana eo mandalo izay fifaliana zay 20 ary mandalo fifaliana fa ny 10 taona manaraka ny mila jerena. Resy lahatra zay fa ny antoko-politika no sehatra misy ny iangany foto-kevitra rehetrarehetra miady ihany koa zany ny antoko-politika hampandany ny candidat tsirairay ihany. Ny lalam-panorenana no mamaritra fa tsy maintsy atao ny fividianana. Misy ny fanovana tsy maintsy atao mialoha ny anatanterahany. Zava-dehibe ny sy ny fifampiresahana, fifampidiniana amin'ireo mpiantsihatra rehetra, hanatsarana ny zotra ampividianana ho lavitry ny korontana. Inona resantsika ataontsika hoe ny ady sy ny fifandroritana izay misy aty ambony dia ilay malagasy aty ambany ilay sika rehetrarehetra no ataontsika hoe vomafy ao anatin'ilay izy. Raha misy ny grevy tsy afaka mivarotra, tsy afaka mianatra, tsy afaka manao in'inona. Raha ataontsika hoe raha mieritreritra koa nefa ny ao anaty satria misy scénario be da be anitsitsika any, ao misy mieritreritra hoe mangala kely aloha recul kely inona ny mety hisy ao anatin'izay recul zay, ao koa misy hoe manaova aloha transition tadiditsika tsara ny zavatra nanjoantsika tamin'ny 2014 dia izany rehetrarehetra izany mila fandanjalanjana be ilay izy. Misy eo lany tsy fanarandalana rehefa vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao. Tandindondoza ary voakasika manokana amin'izany ary am-pirenena. Rehefa misy fifidianana ohatr'izao manko matetika fotoana fanararotan'ireo ataontsika hoe ireo mpanapotika firenena, mitrandraka an'ireo valan-javaboary, mitrandraka ihany koa ny ataontsika hoe ny harem-pirenena antsokosoko. Efa misy foana izy amin'ny fotoana ataontsika amin'ny andavanandro fa fotoam-pifidianana mandina amin'ny fifidianana zao dia ararotin'ireo ataontsika hoe mpanimba firenena ireo mitrandraka an'izany. Nanaitra ny maro ary mbola andraisany rehetra amin'izao fotoana izao. Ny valin'ny fanadihadiana tamin'ny rarana fatesan'olona 12 nandritra ny fanokafana ny lalao nosy. Miantefa ny manam-pahefana isan-tsokajy ny afatra avy amin'ny FES manoloan'izany mba hamoahan'izy ireo tompon'antoka tamin'ny rarah iny fa tsy hijanona amin'ny fanadihadiana toy ny mahazatra. Dia andrasantsika zany zao hoe aiza ny valy satria izay fototry ny fahalalana an'izay no andraisantsika lesona amin'ny manakitsika tokony efa nandray lesona tamin'ny 2014 angamba nisan'izay fa nisy faty olona koa teny Mahamasina dia tia anaty lalaony anaty ivo lalaony nosy mihitsy misy faty olona ihany koa
dia zay zany nenay indray hoe tsika zany rehefa mandeha ny zavatra dia samy teo tompona andraikitra rehefa mitsoka ny zavatra anankiray samy manilika andraikitra nefany zosy andraikitry ny fitondram-panjakana anankiray mihitsy no mampafantatra hoe itsy olona itsy na iretsy vondron'olona retsy ny tompona andraikitra na ratsy zany na tsara. Le courant ne passe plus. Lohatenin'ny gazety boky andian'ny faharoa amby telopolo navoakan'ny FES. Milaza zavatra maro io teny io manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Tokony hatonga saina ny rehetra. Aminay le izy tena fotoana sy ataontsika hoe occasion sy agenda tena mety zao ahafahana mametraka fanontaniana sy manajyady sy mamolavola ataontsika hoe paikady be sa manokatra varavara no anaty amina discussion amina réflexion dia izay ny anton'le loahevitra hoe le courant ne passe plus io. Anisan'ireo vedikevitra nanaovan'ny FES fanadihadiana ka narindra tao anatin'ity gazety boky ity ireo lohahevitra samihafa ireo. Ankoatra io, amoaka boky manokana ny Frederick Ebert Stiftung mialoha ny 10 oktobra ny boan'ny fampielezan-kevitra iresana manokana ny mahakasika ny tontolon'ny fifidianana. Fanahempotra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fihaonana saika ho ataon'ny CENI sy ny PNUD tamin'ireo kandida ho filoham-pirenena izay tokony natao androany. Fihaonana fahaefatra tokony nandinihana sy niresahana ny momba ny fizorana makany amin'ny fifidianana izy ity. Ohatra amin'izany ny mikasika ny rejis-pifidianana, ny momba ny birao fandatsaham-bato, ny fampielezan-kevitra, ny anjara-potoanan'ireo kandida isan'isany amin'ny hainao manjerim-panjakana. Hatreto tsy fantatra mazava ny tena antony hanemorana ity fihaonana ity. Fa firenena lavitry ny korotana mety iseho aorian'ny fifidianana no tanjona fa tsy sanatria akory ahafatahorana iroso amin'ny fifidianana ho ny fandaharana miara-manonja androany. Aleo adio ny tokotany ilalaovana ary aleo ajaina ny lalàna misy eto amintsika. Ny firaisan-kinana samy malagasy ihany no ahafahana mandresy ny tsirariny sy ny barofo misy eto amin'ny firenena ny Antsiprian'izay. Tsy filamban'ny akorina filana voatsiary no antom-pijoroan'ireo kandida misa 10 fa ho fampanjakana ny tany-tandalana. Fifidianana madio mangarahara ary tsy mitanila ny tanjona kanefa ny kandida mpanjakana atao manao fanahiniana manitsaka ny lalàna velona eto amin'ny firenena hitazoma ny fahefana. Ny lalàna ne no arovany hoe tia ny lalàna zay vohitsaka amin'izao fotoana izao tsy maintsy arovan'izay lalàna vohitsaka izay hoentiny eo ambony latabatry ny adefitra ny amin'ny hoe itiana mpiaro fa sanatry ndresaka koa no matahotra fifidianana fa izy reto olo reto ny atahorana amin'ny fifidianana fa izy ireo olo reo olona miteny fifidianana madio sy mangarara nefa miketrika labato mialatsiny tsy maintsy sakanana ihany koa nareo. Miantso ny firaisan-kinana ny tsirairay araka izany ny miara-manonja tsy embotra hijoro hatramin'ny farany ary anatevin-dalana izany tolona iaraha manao izany. Ka raha mbola ianareo tsy ametraka ny ara-dalàna, raha ohatra ianareo tsy verina zavatra nataonareo ry ACC ry gouvernement dia tsy maintsy mandray andraikitra ny collectif de candidat, tsy maintsy mandray andraikitra ny solombavam-bahoaka ka ty tanindrazana ary hitan'ny avany eo zay solombavam-bahoaka tsy miaraka aminay ao anatin'le angaretony mijery ny olona ary tadiva ho andreo solombavam-bahoaka zay mbola iratsaka. Raha mbola manakombafa amin'izao nareo, raha mbola tsy mizoro dia aza manantena ny olantsony. Na hoelana ho aingana dia tsy maintsy hisy ny fifidianana ho ihany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy maintsy atao madio kosa nefa ny tokotany ilalaovana mba hampizotra tsy hakany sy andava ny fiainam-pirenena aorian'ny fifidianana. Lafim-baovao sosialy kosa indray mahatsiaro tsy misy mpiaro ny vahoaka sy ny fananana ankehitriny manoloana ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Natao iaro ny mpitondra fanjakana fotsiny ny mpitandro filaminana ho ny fanehoan-kevitra fa tsy hita izay asa mipaka ataon'ny akamaroan'izy ireo. Tsisy filaminana eto raha samy manao izay tiany ataony rehetra tranga izay maneho fa gabo raraka ny fitantanana. Andomiaratiana sy Mathieu Prince. Tsy misy afaka ilaza fa tsy mandalo krizy ny firenena ankehitriny. Miatraika mivantana any amin'ny fiainan'ny vahoaka izany. Tsy mahita mangirana ny sarababé vahoaka amin'ny arapaka isan'andro. Mbola tsy mandry fahalemana ihany koa. Fanafiana etsy, fanafiana eroa, mangony fotsiny ireo alabotry, fanendehana sy sitomahery izay efa teny ametraika amin'ny aina mihitsy. Tato anatin'ny 420 ora farany fotsiny, mampiteny mona ny zava-misy. Mpanao cache-point voatafika vao maraina teny amin'ny meteo ampasapito. Lasa ny volabe,
ary nisy naratra. Fiara-pitatitra teny amin'ny lalam-pirenena ihany koa no voatafika. Lasa ny sainy maro ankehitriny manoloana ireo tranga ireo satria manana mpitandro filaminana maro isika kanefa tsy mipakany amin'ny vahoaka ny asany ankamaroan'izy ireo. Tsy haiko hoe izany hoe ananana fanjakana fa izany tena ilaina mpitandro filaminana anoana mpitondra fa tsy hiaro ny vahoaka sy ny fananana dia tena mahatsiaro fangiry firenena ny vahoaka any ambanivohitra satria izay zara raha misy élément telo efatra ny gendarme any manefa miakatra ty ambanivohitra ny olona avy any ambanivohitra miakatra ty dia gaga sy talanjona mahita an'ireny gendarme polisy miaramila feno tanàna hoe maneno ireny olona ireny ireny mpitandro filaminana ireny raha hoentina midiny fotony any amin'ny commune tsirairay avy zany any ambanivohitra mba miaro ny vahoaka sy ny fananana. Eny misy ny mpitandro filaminana eto nefa gaga eo nosy be ve dia tohitanao hoe miropo hoe misy polisy eny vahoaka kely izy dia magnentaka inona ary zany afaka mahavarina izy zany lainga zany raha misy maharo ny olom-pirenena zany ireo polisy ireo amiko aloha dia lainga zany na gendarme. Le vokatra le crise mamely zany amin'izao indrindra ny crise politique dia ny olona nefa avarina amin'ny fiainana dia raha ivoaka ny tana avao mitaitainana zay zava-misy izay no zao koa hoe raha malala ny samy manao izay matetipety azy ny olona dia lasa tsy voafetra zany ny resaka fandriampahalemana amin'izao satria ny tokony andraikitra mihitsy ny efa avarina amin'ny resaka politika dia ny aty majinika koa tsisy mahafantatra intsony momba an'izay anka lasa mitaitaina ny olona amin'ny zavatra izay atao tena be lehibe angamba ny atao antenan'izany ohatra fotsiny izao hoe tsy fahamarina toeran'ny resaka politika dia mitarika crise sociale izay dia olana anankiray amin'ny fandriampahalemana. Araka izany mahatsiaro tena ho tsy voary ny olom-pirenena manoloana ny fomba fiasa tsy mahomby. Ny fandriampahalemana nefa izay tena iankina ny andehambeny firenena kanefa atao atsirambiny. Mahay manetsika mpitandro filaminana miaraka amin'ny fitaovana ary fomba ny tompona andraikitra rehefa amin'ny maharary azy saingy ny vahoaka etsy ankilany dazany potsiny. Na misy mpitandro filaminana miasa aza tsy ampy fitaovana indrindra amin'ireo toerana miataka ny renivohitra. Miteraka faneho-kevitra eo amin'ny mpanara-baovao ihany koa ny mahakasika ilay taratasy ny paritaka any amin'ny tamazotra antserasera nanomboka ho maly alina. Taratasy miantso ny miaramila iverina andakazerina. Nomena feptaonatra amin'ny 3 septambra ho avy izao ireo tsy andakazerina iverina monjy izany. Ao anatiny ilay antsoina hoe alerta orange. Tranga izay ambaran'ireo efa nitana andraikitra amin'izany fa mivonina hiatrika korontana ny miaramila. Mety natao ho karazana fampitahorana ny vahoaka ihany koa anefa ny fiparitahany ity taratasy ity. Mametra-panontaniana ny mariny hoe inona no mety hitranga raha ny miaramila no antsoina tahaka izao. Manamarika ny mety hisy ny korontana mantsy ny zava-misy. Ady amin'ny herisetra-pahazo ny vehivavy mpanao gazety fahalalana amin'ny asa fanaovan-gazety ireo tetikasa roa ireo anotoanan'ny UNESCO ka nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany sy atetsy andaharo manodidina ny $10,000 no amatsin'ny UNESCO ireo tetikasa ireo zero mainomenjanary sy andry Rakoto Malala. Isan'ny olana trehan'ny mpanao gazety vehivavy ny herisetra raha ny fanadiadina nataony studio sivaka. Orinasa tserasera manodidina 50 manerana any Madagasikara no nanaovana fanadiadina momba izany. Ka 700 isanjato no tany izany indrindra fa any amin'ny faritra. 720 isanjato n'ireo mpanao gazety no voatery miala ny toeram-piasany noho izay herisetra izay raha ny antotanisa. Isan'izany no nahatonga ilay tetikasa antsoina hoe Manda izay vatsiany UNESCO vola mitentana hatrany amin'ny $10,000. Tanjon'ny tetikasa ny fanosena ireo vehivavy mba hiaro tena malona ny herisetra mahazo azy ireo. Ny mpanao politika toy ny solombavambahoaka no tena voakasoka sy voatonotona manokana tamin'ireo resaka ireo ankoatra ny tompona andraikitra eo anivon'ireo orinasa tserasera raha ny fanazavana. Tetikasa iray anosehana n'ireo mpanao gazety vehivavy mba ahay hiaro tena manoloana ny herisetra mahazo azy rehefa manatanteraka ny asan'izay mpanao gazety vehivavy marobe eto Madagasikara saika amin'ny faritra rehetrarehetra no ahazo fampiofanana mandritra ny tetikasa izay maharitra eo amin'ny enim-bolana eo zay ho avondrona ao Fianaratsoa
Toliary, Mahajanga ary eto Antananarivo anao an'izay atrikasa zay fa ankoatran'izay dia misy ihany koa fiaraha-miasa eo anivon'ny olafitra ny mpanao gazety zany hoe isy sehatra ray eo anivon'ny olafitra ny mpanao gazety anaovana fitorohana rehefa misy mpanao gazety vehivavy zany mahatsapa hiaran'izay herisetra zay dia mivantana eo anivon'ny olafitra ny mpanao gazety ary isy ihany koa fiaraha-miasa ny olafitra ny mpanao gazety sy ny studio sifaka amin'ny olafitra ny mpitsara mpisolo vavy moa indrindrindra zany mba afahana mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana zany rehefa tonga amin'izay sehatra izay dia mbola misy ihany koa ny fiaraha-miasa moa zany ho ataonay roa tonta miaraka amin'ny olafitra mpanao gazety amin'ny ordre des psychologues zany hoe raha misy ireo vehivavy hiaran'ilay herisetra ka mila fanohanana ara-tsaina dia io rafitra io no azo anatonana amin'izay fotoana zay tafiditra ao anatin'ny tetikasa daholo zay fa ankoatra izay dia eo ihany koa ny resaka fahazahoana loharano vaovao ho an'ny mpanao gazety, ny fitsarana, ny fiadidin'ny repoblika ary ny primature ireny tena azahoany ilotsera fitarainana momba ny fahasarotana misitraka sy mitrandraka vaovao ho an'ny mpanao gazety. Efa misy ny lalàna eny anivon'ny anteny meram-pirenena manosika ny fahalalana mitrandraka vaovao saingy mbola miantona hatreto izany mitohy ny ady eo anatrehan'ny tetikasa Mahaloke. Misy aloha zany ny fampiofanana an'ireo mpanao gazety zany mba hahay kokoa ny votoatin'io lalàna io. Aorian'izay dia isy ny latabatra boribory zany erahana miaraka amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'ilay fampandaninan'ny lalàna zany dia ny mpikambana anivon'ny gouvernemanta ohatra ny parlementaire, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao gazety, ny tompon'ny orinasa fanaovan-gazety ary ny ratsamangaiky amin'ny fanjakana rehetrarehetra izay mety hoe voakasika io sahirana zany anareo mpanao gazety matetika zay ny fitarainana azonay avy amin'ny fiarahamonim-pirenena hoe sahirana rehefa mitrandraka vaovao dia avy eo indray mbola misy fahasahiranana ihany koa rehefa mahavita mitrandraka eo amin'ilay famoahana an'ilay vaovao. Tetikasa roa ny asa fanaovan-gazety arak'izany no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny UNESCO no manohana ireo tetikasa ireo izay aharitra enim-bolana raha ny fanazavana. Fa manohitra tanteraka ny fanesorana ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna eto sy anteroka ny fokon'olona eny an-toerana amin'izao fotoana izao raha ny vaovao azo dia noho ny tsy nanaovany sony taratasy fenosoka sy fivarotana tanin'olona tsy ara-draviny sy tsy ara-dalàna no nanesorana azy teo amin'ny toerany efa nametraka fitoriana eny amin'ny Biancomo ity lefitry ny ben'ny tanàna nanteroka teo aloha ity raha ny fanazavana. Zero Manemenjanary sy Andry Rakoto Malala. Tany misy lalàna i Madagasikara koa tsy tokony ifandrahona hoy ny lefitry ny ben'ny tanàna nantehiroka. Ny 12 septambra teo no noroany ben'ny tanàna tsy hitazona ny andraikitra mahalefitry ny ben'ny tanàna azy intsony ny tenany raha ny fanazavana. Antonona tonga izany ny tsy fanekena anasony ireo taratasy fenosoka toy ny fivarotana tany manantompo. Tonga hatramina fikasihan-tana ny otranga io raha ny nambarany. Voalohany dia tsy nanaiky ny fanerena ay anao sony taratasy osika mba angalanana fananan'olona ara-dalàna ny tenako. Faharoa, ny tenako dia vavolombelona nanatry maso ireo fandikan-dalàna izay ataony ben'ny tanàna ao amin'ny commune ary manana pirofo izay amin'ny endrika takiany lalàna mahakasika izany. Noho izany dia nataony izay fomba rehetra anesorana ay satria sakana sy manelingely azy amin'ny fanatanterahana ny asa ratsy ny tenako. Fahatelo, miaro ny zo sy ny tombontsoan'ireo mpiasa madinika sasany toy ny ao amin'ny bureau ny fananantany, ny mpanao légalisation sy ny certification mba hanerena azy ireo hanao osika sy ny tsy fanarahan-dalàna. Faefatra, dia tsy nanaiky ho mpiray tsikombakomba aminy sy nijoro tamin'ny fahamarinana ao teo am-panatanterahana ny andraikitro. Fahadimy, tsy ekeko ny fanaovana tantely afa-drakotra ny vola sy ny fananany commune amin'ny endriny rehetra ny tenako. Ary ny tena anaovako izao dia matahotra ny haiko sy ny hain'ny ankonako sy ny fianakaviako satria efa niatra tamin'ny tenako ny fikasihan-tanana sy ny finiavana mono ahy nataon'ny vadiny Omera io. No mafisiny fa tsy mbola namoaka vola ho an'ny fanaovana fotodrafitrasa teo anivon'ity komina ity ny komina fa fiaraha-miasa avokoa no nafahana nanao ny hetsika. Petsaka ny fikirakirana fenosoka ao raha ny nambarany. Ny tenako dia efa nametraka ny taratasy fitarainana teny amin'ny nivon'ny Bianco mahakasika ireo raharaha rehetra ireo ary efa nametraka plainte de réserve ihany koa. Ny fotodrafitrasa rehetra izay hitanareo maso
maternité, dentisterie, CSPA, lalana ireo fotodrafitrasa rehetra reo dia tsisy nivoaka ny volan'ny commune na ny ray azy fa fotodrafitrasa zay ny rahany asa ny tadiavina fampiresahana tamin'ireo mpiara-miasa orinasa lehibe eo anivon'ny commune dia izay za no niezaka nikariko azy ireo na ariary aza tsisy nivoaka ny volan'ny commune to nanotrona ity fanazavana nataony tamin'ny mpanao gazety androany ity ny solotenan'ireo fokon'olona ao anatin'ireo fokotany miisa 7 mandrafitra ny commune manameloka tanteraka ny fihetsiky ny be ny tanàna sy ny vadiny ireto fokon'olona ireto dia ny angavy ny solotena mpanjakana ny angavy ny fanjakana ambony zay tompona andraikitra mba hanao audit suivia ny fitantanana ny commune anteroka fa sao dia efa tsy rariny sy tsy mety loatra ny antso zay atao amin'ny vahoaka sy amin'ny mpitantana ny commune ohatr'izao tsy hijanona ho fanamarana fotsiny ihany ny anay ho hiatrany ireto fokon'olona ireto izay manohitra izao zava-misy izao izy dingana tsy maintsy atao mba hitazomana ny olona marina tahaka izao hoy ny nambaran'izy ireo fa efa nisy kosa ireo sananala ny sarin'ny filoha teo aloha any Rajoelina teny anivon'ny Barao-Panjakana fijoroana vavolombelona iray no nataona mpikambana anaty Barao-Pokotany teny Avaradrano teny izay sananala ny sarin'ny Rajoelina tao amin'ny Barao-Pokotany nisy navoafidy azy saingy niara ny fandrahonana tao arian'izay Asin'Andriamanala sy Tahirinena fanamafisanany-jadona izay efa nanjaka teto amin'ny firenena nandritra ny fitondrana any Rajoelina tsy famelana analany sariny eo amin'ny Barao-Panjakana ho ny mpikambana anatin'ny Barao-Pokotany nanaiky ny joro vavolombelona fananala ny sariny any Rajoelina kanefa niara ny ramatahora tamin'ny alalan'ilay taratasy navoaka n'olo tsy fantatra teo anivon'ny presidansa ny herinandro lasa teo ratsaivina nefa ny taona 2024 dia nesorindreo mpanonga-panjakana avy hatrany ny sariny filoham-pirenena nofindi-bahoaka ka nisoroany ny sariny kanefa tamin'izany fotoana izay mbola tsy nisy akory ny fifidianana natao ka niterena napetraka teny amin'ny Barao-Panjakana ny sariny filohan'ny tetezamita za zany dia tena anisan'ny nanongotra nasoroko ny sariny filohan'ny Rajoelina satria za nahita tamin'ny 2009 fa tonga dia nasorona tsy niandro hoe voafidy ny filoha manaraka voafidim-bahoaka eo fa tonga dia nasorona ka maninona ny amin'izao fotoana izao no hoe mbola avelo ihany amiko zany dia efa fitondrana jadona e zay ny fahitako azy ka ho anahy tokony hiala daholo zany ny sariny filohan'ny Rajoelina rehefa ny démissionné izy filoha efa nametra-pialana no sady teratany vahiny andry Rajoelina ka tsy tokony apetraka amin'ny Barao-Panjakana intsony ny sariny ho hiatrany ity mpikambana ao anatin'ny Barao-Pokotany eny Avaradrano ity izay tsy azo ekena velively izany zay zany tena izy olona efa ny démissionné olona tsy malagasy ilay filoha ka amiko be da be ngamba manaiky an'izany ary zay tsy za anisan'ny tsy tia le hoe vahiny ny tondra efa ampy zay fitaka zay nisy teo hatramin'izay ka oka mba tsy anao mizana tsindrinila foana le vahoaka malagasy atao an'izany foana tsy ekeko zany toko lafomba vao ny fitaterana kosa indray anankalazaina androany ny andro manera-tany tsy ampiasaina fiarakodia antonona anokanana izany andro zany ny ampiena ny setroka sy ny entona ateraky ny fiara indrindra ny fiara mandeha amin'ny solika tsy mirara firy izany anefa ny ankamaroan'ny olona satria fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piainana ny fiara ka tsy tokony hijanona na izany na tsy izany anefa misy ireo fepetra tokony arahin'ny mpitondra fiara mba tsy hitera-doza ho an'ny fiarahamonina Andomiaratiana sy Mateo Prince tsy afa-misaraka ny andavanandrom-piainany mponina ary anisan'ny fitaovam-pitaterana mahazatra ny maro ny mampiasa azy ny fiara misy lafitsara ny fampiasana azy raha manaraka ny fenitra takiny mifanohitra amin'izay kosa raha tsy ara-dalàna intsony mety animba ny tontolo iainana izy fetrakina amin'ny fahasalamam-bahoaka ny tsy fanajana ireo fepetra tokony atao raha mampiasa fiara tsy manara-dalàna ary tokony efa tsahatra mihitsy aza ny fiara sasany ho ny fanehoan-kevitra samihafa lafiratsiny a dia le ny gazin'le anina le maloto be loatra zay eo fahitako anazy efa izy koa ilaina amin'ny transport rehetrarehetra mampamena ny tatra ny aninantsika eto zany ny sakafo ny transport de anina rehetrarehetra ny olona maika efa tena misy efa ela ihany ny atantanàna
tokony hoe ahoana moa zany re tokony mba hoe miliana zany lefa le tamin'ny milina 2000 anakany isy efa antitra be loatra le zay no fahitako azy mitobaka be ny fiara efa nisaka amin'ny olona indray ny akabiazany fa ny problème ny eo amin'ny tsy fanajana an'le setroka vocation zany tena mbola problème le zava azy aloha fa ny fahasalamana ny voalohany indrindra tsy maintsy tonga dia miatraika amin'ny surtout ny ankizy tonga dia mitratra minatakiany voalohany sy teknika misy ary tena misy matetika ny kolokolo lasa aloha dia sy tonga ny fiara fa ny volany lasa dia la diavelana dia zany am'izao dia misy raha zay hoe tsy ampiasa fiara zay aloha zany raha ito Madagasikara mataontsika hoe tany andalam-pandrosoana antsika dia tsy mety zany satria eto amintsika zany raha ohatra hoe ny ray andro manontolo ianao tsy mampiasa fiara dia hitantsika fa jalo ny vahoaka amin'ny resaka asa zany satria anao tsy hoe tsy maintsy miasa hafa ndray mantsy hoe ianao zao tsy miasa amin'ny fiara dia tsy miasa koa ny olona fa eto amintsika zany tsisy an'izany fa na misy tomobila miasa na tsisy dia tsy maintsy miasa foana kalitao zany aloha hatreto za kosa mahita hoe misy ihany tompona fiara tena miezaka manatsara fa misy kosa zany tena ohatrany hoe mahazo vola izy dia tsy haiko hoe atao aiza le vola fa tsy mba hikarakarana anatsarana le fiara be fa misy tena tsy manara-dalàna mihitsy ny fahatsarana tomobila vita visite technique zany raha ny tena marina tokony ara-dalàna ny fijery anazy nefa tsy mifanaraka amin'izay ny zava-misy fotoana fa misy kosa aloha zany tena hoe ao tsara tena mba mahafa-pahasahiranana izy ho amin'ny olona rehetrarehetra indrindra ho an'ny eto an-drenivohitra tsy dia mahavita mandeha tongotra dia tsara foana aloha misy ny fiara dia izy mandoto tontolo iainana zany no tokony soroana mariana isaky ny 20 septambra tahaka izao ny andro maneran-tany tsy ampiasana fiara na ny journée mondiale sans voiture mbola sarotra nefa ny anatanteran'izany eto Madagasikara no ity fitaovam-pitaterana ity miasa ny mandavanandro mponina anarivony raha teo isan'andro ireo fiara mivezivezy raha tsy laza fotsiny ireo fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra izay efa mananika ny 5,000 any amin'izao fotoana izao miampy ireo fiara-mpianjakana ny any olo-tsotra raha natotanisa dia 4,000 latsaka kely eo ireo fiara nomena larana vaovao tao anatin'ny 3 volana voalohany ny taona 2022 Antony Raina metrahan'io andro maneran-tany moa ny mba ampiena ny setroka sy ny entona teraky ny fiara mandeha amin'ny solika lafa mavao ny fanatanjahantena kosa indray nijanona teo amin'ny larana fa 7 i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra raha nitatitra navoaka ny FIFA androany efa teo amin'ny larana io no nisy antsika tamin'ny volana jolay lasa teo raha toka very larana iray tamin'ny volana jona ny lalao ady sala ny fandonana tamin'ny ekipa ny Angola farany teo no navoatazona io larana io Maroka kosa no mbola mitazona ny larana voalohany Senegal no larana faharoa raha toka Tunisia no eo amin'ny larana fahatelo ny maresaka iraisampirenena kosa indray nivoaka mpandresy ary miverina manjaka eo amin'ny tany ireo olona nitazona ny fomban-drazany any Brésil any ary efa nokasaina esorina teo amin'ny faritra misy azy ireo an-dranomasy moa no nandrenesan'izy ireo ny didim-pitsarana omaly rehefa niadina nandritra ny taona maro fanazavana Une victoire judiciaire décisive pour la Tam-dranomasy kafaliana nandraisan'ireo olona mitazona ny fomban-drazana na ireo antsoina hoe autochtone ny didim-pitsarana mamela azy ireo hijanona amin'ny tany fonena ny tany Brésil. Omaly no nivoaka izay didy izay ka mpisolo vava 7 tamin'ny 1 nohatra azy ireo no niaiky fa zony izy ireo no mijanona amin'ny safidiny ary misitraka izay tany izay. Faritra 700 any Brésil no efa nofaritana fahitanareo karazan'olona mandalo io kolotsaina io ary mandrakotra ny velara tany anapitrisany maro ao amin'ny alan-javaboary lehibe any an-toerana. Ny taona 2022 izy ireo no niverina voakitikity ary nokasaina hoe sorona tamin'ny tanin'izy ireo indray rehefa nangina izany fotoana elaela. Ny emitra trano ny fitsarana no ny antony maro samihafa ary omaly alakamisy no nivoaka ho mpandresy izy ireo. Antony maro no ny fandresen-dahatra eo ny ara-kolotsaina izay isan'ny mampiavaka sy maha-izy azy ny firenena iray ny maha-olona araky ny zon'olombelona fa indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny toerana misy azy ireo dia tafiditra ao anatin'ny alan-javaboary lehibe misy any toerana izay avokaavoky ny tontolo iainana maneran-tany mandrindra sy mandamina ny hafanamby sy ny orana mba tsy hisy ny fiovaovan'ny toetr'ny andro izay olana goavana lalovana izao tontolo izao ankehitriny. Miverina amin'ny laony araka izany ny fiainan'izy ireo taorian'izao raharaha izao. Par l'ancien président brésilien Jair
tapitra indray ny fampalalamba tompoko lasy sy tompoko vavy ankasitrahana feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra dia ny fandaharana ahona marina sy ny fandaharana global news ireo no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalamba vao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsarindry miseho mitondra ny lohateny hoe personne ne sort d'ici vivant ny tenako mamy fotoananao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko